L'actu du jour. Koina Rivolala, mpitsabo nentim-paharazana hebraika gasy tranainy ary izy moa dia mpitondra fivavahana ihany koa hebraika judaisme eto Madagasikara. Miaraba tompoko tonga soa tanatin'ny fandarana. Ya, miaraba ny mpanetana ny fandarana, dia miaraba reto invité miaraka amiko reto, dia miaraba ny technicienne, dia miaraba ny tsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana na ny eto atoerana na ny any ivelany. Mampiavaka ny koina ihany koa dia saron-doha nao tsy fantatro moa ny satroka sa inona ny antsoina azy ao anatiny io fa izay zany ny endrika ivelany miaraka amin'ny fitafiana fisalorana moa zany amin'ny rehefa hitarika fisoronana ohatr'izao ilay fanamina zany akanjo koa inona. Le fanamina aloha zany ao anatin'ny fisoronana tsy zao fa manotenako hoe mifandray amin'ny tontolon'ny fanahy, dia resaka tontolon'ny fanahy moa zany no resakantsika eto, dia ao anatin'ny tontolon'ny fitsaboana dia ohatr'izao mihitsy fa rehefa anatin'ny fisoronana dia misy ny akanjo hafa mihitsy amin'ny maha-hebreo ahy, hebraika ahy, dia makohaina zay ma tsy mpisorona ny dikany. Dia le mpisorona hebraika zay tsy maintsy manao an'le fitafy maha-hebreo araka ny anatin'ny Torah zany na ny lalàna izay voasoratra ao anatin'ny boky voatokana. Fa ao anatin'ny tontolon'ny fanahy izay misy ahy dia mitafy mena satria zako moa taranaka ny mena lamba rahateo, taranaka ny dangalamena eto Madagasikara ihany koa, misy daholo na ny tatsimo na ny tafovoany na ny sud-est zany, misy daholo zay misy ny avy amin'ny razako zany. Dia za moa zany le faralahy nametrahana n'izay hazo manga zay moa fomba fiteny azy, dia nahazo nitsodrano amin'izay zany hoe andimby ireo le razana efa maty zany. Dia ao anatin'izay le mampisabo aho satria taranaka mpisabo aho le maha-hebraika dia taranaka kohainina mihitsy aho, dia zay no mahatonga azy zany voaosa ihany koa anangana ny fivavahana hebraika judaisme eto Madagasikara hoe fivavahana amin'ny verin'Andoharano zany. Ka za zany tsy vitany hoe mpitsabo fotsiny fa tena mpamerina ny ara-panahiny malagasy mihitsy hiverina ao anatin'ny maizy azy hatrany amin'ny nendoana, dia mahatonga amin'ny tafomena io dia araka ny voalazo amin'ny Isaia toko 7:20, Isaia koa izy amin'ny teny hebreo toko 7:20 andiny faharoa sy fahatelo hoe ny miakanjo mena dia ho an'ny olona mpitory ny fahamarinana sady manan-kery hamonjy avy any Bozra, dia izy io miakanjo mena miady rery tsisy mpanampy nefa mahavita azy amin'ny ataony, zay le taratry ny akanjo mena ny lokona ady, lokona ady zany le akanjo mena. Dia le misarodony ndray zany hoe amama io fisaloran'ny mpisorona sy ny olona mpiketrika ary mpiady ao anaty na tontolon'ny fanahy. Ny adiko zany tsy amina totondro na basy na sabatra fa tontolon'ny fanahy ary mazana. Hitanao za tsy mba mitondra ninina mihitsy tsy mitondra baiboly an-tanako fa baiboly zany efa vitako tsenjery Genesis jusqu'à Apocalypse ary ny baiboly hébreu mbola ohatran'izay. Ny andro fanondro ty zany rehefa manondro dia tsy zakan'ny olona io satria le pouvoirany azy zany anaty fa tsy ivelany. Dia le akanjo lokomena io dia misy hasiny manokana zany io rehefa manao zavatra na vinanaoviana, dia mipetraka foana zany zay le lokomena zay satria io le lokon'ady ady moa zany miady ny fiainana amin'izao fotoana zao ady amin'ny fahatrana, ady amin'ny asan-dahalo, ady amin'ny aretina, ady amin'ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina, ady amin'ny fanjanana. Dia ao anatin'ny tontolon'ady zay mahatonga miakanjo mena foana fa ny akanjon'ny tena mpisorona tsy zao fa ny akanjon'ny mpisorona ao anatin'ny ady mandeha miady no ohatr'izao, fa ny fitafin'ny mpisorona any anatina finoana ny fivavahana dia tsy ohatr'izao ny lokony fa somary ohatra ny gris somary mavomavo zay. Fitsabon'ny mpitsabo moa zay ny gasy tranainy, mbola iresanao moa zany hoe misy mahatony tsindrina manokana hoe ny gasy tranainy dia misy zany ny gasy moderna. Sady ianao moa mitsabo nentim-paharazana hebraika gasy tranainy no mpitondra fivavahana ihany koa. Afaka hidirantsika ary ve zay hoe la hoe aretina ara-panahy zay zany zao tahaka ny ahoana indray ny fahitanao azy ny hoe marary ara-panahy tokoa tsika malagasy matota otaka zao tsika zao. Sodra betsaka nametraka ny fanontaniana. Le fototry le probleman'ny malagasy ny ara-panahy zay moa zavatra efa indraindraiky foana amin'ny mass media rehetra zay ivanianako, dia ao anatin'le ara-panahy zany no tena mahazo an'ity Madagasikara ty. Zay mpitsabo nentim-paharazana reto mantsy mitovitovy ihany le fomba fijery fa ny amin'le fomba hoenty manasitrana no misy samihafa. Ny zavatra tenen'ny manjaka tokona teo zao dia ohatr'izay le firehiny efa misy mihitsy eto Madagasikara io matoa misy ny problème amin'ny tokantranony olona ao misy antony io fa tsy hoe tonga ho azy. Za zao momba ny Madagasikara ty zao le Madagasikara aloha amin'ny fomba fijeriko amin'ny mahakohaina rivolalaka tiktak doahy izay mifandray amin'ny tontolon'ny fanahy vatanahy dia ny dikany hoe Madagasikara dia teny telo mitambatra: Madina, Igada, Sakara.
madina teny hébreu zay a fonenana ny dikan'izany teny hébreu tranainy zay a de ilay igada ao anatin'le 12 tribus d'Israël le sakara koa ao anatin'le 12 tribus d'Israël samy zanaky Jakoba daholo zany reo samy taranaky Abrahama de za matsy le miazo satria zay nampianariny razambeako ary zay koa ny tontolon'ny fanahy fandraisako hoe taranaky Abrahama hony isika malagasy taranaka avy amin'ny hébreu hony isika malagasy ary ny teto ihany koa ny arabo zay samy taranaky Abrahama na ny arabo na ny hébreu fa ny hébreu no tena titulaire teto zany de tateoriana va tonga ny arabo na reny avy any Malaisie avy any Bornéo avy any Afrika avy any Chine sy ny sisy reny de fa taranaka jiosy daholo reny de tena ay tsika no andeha rehefa voaroka tany Israely reo a sy nitsoka ny fandringanana tany Israely tamin'ny an'ny natao ny Nebozaradana zay ny raha Nebokadnezara handringana ny jiosy de fa nisy mpaminany melo zany a ny raha ny pahary ataoko hoe pahary satria rehefa aveo teneniko ihany le anaran'ny pahary amin'ny teny hébreu izany satria amin'ny akoha de tsy azovana le anarana hoe le anaran'ny pahary zany tsy azovany andriamanimanitra zany le izy zany de nisy mpaminany zany ny raha ny melo naniraka le olona atao hoe tsy voaozony hoe ndanareo miala amin'ity tanàna ty fa hoaringany ty tanàna ty araka ny faminena zay fa nomenany Jeremia nomenany Isaias ny sisa mpaminany be deabe de re olona nino zany nino mpaminany de nitsoka na décembre rehefa décembre io de nivalambalana anakaty Afrika nisy nakany Ethiopie nisy nakany Allemagne nisy nakany Chine na décembre zany reo fa nisy kosa nitonga teto amin'ty nosy ty ty nosy ty zany a de nosy nivatanan'ireo taranaky hébreu zay tsy andevo de teo andevo maty reny lasa tany Asilisy lasa tany Babilôna reny zany satria reny le taranaka nino zany ary zay no mahatonga ny taranaky eto a tsara chance be taloha tsara vitana be taloha mbola taloha aloha resako de aitsika nandeha teo any amin'ny madiny gada isakara de madiny fonena ny taranaky gada sy isakara ty le gada sy isakara ny tonga teto voalohany zay vao tonga ny taranaky imera taranaka ampisorana zany imera zany imera ina tonga hoe imerina la igada dia taranaka Jakoba sakara koa de taranaka Jakoba zay tonga voalohany teto de taranaky imera taranaka ampisorona no mipetraka teto imerina niditra vato manoro fa le gada sakara niditra avy any vohipeno sy niditra avy any amin'ny faritra sud-est iny izy koa niditra avy aty amin'ny faritra Tavatavy de tonga teto voatany de lasa hoe imerina zany fa imerina le izy mety ipartiana mety mitazona baiboly afaka poroforo zay rehefa aveo amin'ny Jeremia toko faharoapolo fa taranaky imera zany de pisorona imera io fa avakiny amin'ny baiboly teny hébreu de imerina ny dikany reo teniteny rehetra Madagasikara reo de avy amin'ny teny hébreu daholo hoe salama salom ny akory aby zany raiko ny dikany zany hoe le teniteny gasy tranainy tsy mifangaro teny frantsay zany de avy amin'ny teny reo taranaka manakasa atao hoe avy amin'ny hébreu sy ny jiosy reo avokoa zany de io matsa hiditra amin'ireo aretina zany de aretina mahazo an'ity le firenena ty zany le hasitsika zany masina tena hoe masina be le tsika le rasy ao anatsika masina be le raha ao anatsika na ny sainginina ao anatsika de masina be atao hoe kadosy amin'ny teny hébreu nefa itsika nanota fady nanota fady zay tovizanay mpiketrika ara-panahy rehetra ny firesaky manjaka tokana teo zao iteny mihitsy na ny firesaky manjaka tokana teo de resaka nitovy am'izay mihitsy misy zavatra voatra any amin'le fondation antsika malagasy fa zay ny anarany ty Madagasikara ty mihitsy fotsiny aloha de hoe madiny gada isakara fonena ny taranaky gada sy isakara zay avy amin'ny taranaky Abrahama malakasina zany le firenena na tonga ty malagasy de lasa hoe rehefa andeha hiala ny frantsay zany de nataony hoe malgasy anareo malgasy malina faikany de gasy boto de rehefa tambatra zay malina plus gasy malina faikany ana hoe ratsy de ny dikany gasy zany de boto ny dikany de rehefa tambatra hoe faika amboto zany ny vazava hiny no nametraka ny anarantsika hoe malgasy faika amboto fitenitsika fa tsy anarantsika zany ary tsika rehefa manditra ty koa faika amboton'olona mihitsy dikany faika amboto nefa olona faikany zao nefa misaka karmatika sy resaka tontolo fanahy ny anaranao de zay ianao zany ny anaranao zany de zay ianao zay ohatra tsoto maditra ny anaranao de tsy maintsy araka zay ianao ohatra hoe rainy fatsorana rainy malama ny anaranao de araka zay satria ny fanahy de miheno ary ny fanahy de eo akaikitsika mandrakariva eo ny anjery sy ny fanahy zany ka zay anarana hoentinao de iny ianao zay ohatra hoe ikoto mahatra de tsy maintsy mahatra velanao mandra-pahafatinao le tiako tenena zany de hoe le anaranao no karma ao anatinao ary maniry hoe kitso ifaharan'ny fanahy ao anatinao ny anaranao satria lasa mitaiza le anarana lasa mitaiza satria lasa ohatrany hoe mantra eo misofinao zany izy mantra dikany mantra de zavatra verimberina zavatra miodikodina teraka pouvoir na hoe teraka kitro ao anatin'ny olona zay le mantra de ianao isaka ntsona hoe hertina rivolala irakotra be de ohatrany hoe miverimberina foana zany mandrapalehibe anao de lasa mantra zany izy de lasa mamola vola zavatra ao anatinao le izy satria mantra lasa mamola vola zavatra zany de itsika zany zao lasa volavolaina zavatra ratsy anarana ratsy de lasa ny anarantsika mihitsy aloha de efa manota fady atsika malagasy malagasy io zany malagasy zay de faika amboto ny dikany tsy tsika nametraka an'io tsy nirazatsika fa gada sy isakara fonenany gada sy isakara madiny gada isakara no anarana teto hatram'izay aretina dolo zao zay satria any am'le anarana aloha de efa pozina io matsy de zao manino anarany firenena rehetra atsika mpandalina ny anaran'ny firenena ihany ny anaran'ny mponina ho aminy ohatra hoe
Afrika de afrikanina ny anaran'ny mponina, Chine de chinois chinoise ny anaran'ny mponina, na miteny anao hoe Nigeria ohatra de nigériana ny anaran'ny mponina, de ny firenena frantsay de français ny anaran'ny mponina. Fa maninona ny atsika eto Madagasikara anarana roa samy hafa mihitsy, dika zany nisy ketrika napetraka mihitsy tao hanozona napaina tany aloha hafa de ny anaran'ny tany ohatra hoe Madagasikara de tokony hoe Madagasikarienne zany anaran'ny mponina ao, fa maninona hoe Madagasikara ny anaran'ny tany de malagasy na malgasy ny anaran'ny mponina. Zany misy zavatra roa samy hafa mihitsy zay. Maninona firenena rehetra tena anarana roa hoe anarana hoe ny anaran'ny firenena ihany no mitondra azy, fa maninona zany ny atsika eto Madagasikara no niketrehana manokana mihitsy hoe hafa ny anaran'le tany de hafa ny anaran'ny mponina eo aminy, de ny anaran'ny mponina eo aminy hompavarararaka avy any amin'le mpanjanaka atsika le frantsy malgasy ndikany malgasy de ratsy kapoka, ratsy taiza, ratsy anatra, olona boto, faikamboto, de lasa montra misofosika zany zay a. De raha ohatra zany no miziriziry be za de malagasy, za de tsisy malagasy mihitsy, malagasy reny, dikan'izany de hoe faikamboto a, za de tsisy faikamboto mihitsy fa za de faika ny hatrany akibony reny a, ary faikamboto hatrany amin'ny razoko mihitsy aho, ka tsisy mahalava fa miady amiko zay manala faikamboto a. Hitanao zay zany izy de hitanao lasa montraly izy a, de za faikany tokoa le malagasy, de malagasy tokoa araka ny tenin'ny manjaka tokona teo a, lasa ohatra faikapaikan'olona zany, lasa ohatra be fialonana, ory avamanana, lasa ratsy saina be sisisa, nefa talongy itsika mba tena mba hoe toetra tsy tapisaka izy io fa toetra nambolena. Ka ivrenako am'izay a amin'ny toronteniko aloha viveo mba liditra lalina be, ivrenako am'izay hoe any am'le anarana de efapozina satria montra miverimberina anaty sofina de mamolavola zavatra ratsy eo anatsika aloha ny anarantsika eto Madagasikara. Faharoa zay a tsy haitsika lay ny avitsika ka manaonao foana ary mihinan-kinam-poantsika de lasa ho tafady hatrany anaty, de miteraka mauvais karma zay na hoe ozona mitoetra maudit amin'ny teny frantsay, habinota amin'ny teny hébreu, lasa misy habinota zany ao anatsika malagasy, tako hoe malagasy ihany satria zay mbola mijeriny sasany mijerin'ny olona aloha fa za tsy mankady hoe malagasy a. De eo zany le izy hoe hatrany anaty tsy nay maintsika mihitsy ry vahoaka malagasy a, ity malgasy ity malgasy de lasa faikapaika antsika satria lay anarana hoentanao de zay ianao e. De eo any koa am'izay a manan-karena be le Madagasikara, tsy le malagasy a fa le Madagasikara manan-karena be le tany io, le tany ao daholo ny arena to vatoso rehetrarehetra to hatramin'ny mercure tsy arena kibony tany rehetra tsy hitany velany na hitany koa de hita eto amintsika ary tsy hitany de hita eto. Resaka hazo na hazo ino na bois de rose, hazo rehetrarehetra ny hazo ero resaka Andriamanitona i namako atsy Andriamanitona zany Andriamanitona zany, tsy haiko loha le Andriamanitona mahavoatra le tena Andriamanitona manitona andriakazo avy ve le iravahany i manjaka tokana sa lay Andriamanitona misy karazana maromaro tsy karazana hazo Andriamanitona, za mpilalao hazo, za mpilalao tapakazo mihitsy. De eo zany le izy hoe zany Andriamanitona zany zao de hazo tena sarobidy ary vidiny vazaha ohatriny ary ampitrandrahana ampangalaran'olona ananaty ala takinidina itrandrahany vazaha zany Andriamanitona zany eto Madagasikara. Miezaka miaro an'izany zahay zay malala ny hasin'ny hazo a, fa be ihany mangalatra izy io de ohatran'ny lanotaminginy izy io, fa tsy haiko aloha mbola mahita ve ngiamanjaka tokana aloha, fa zay aloha de mahita ihany fa tsy te hanapaka an'izy koa zany satria hainao ihany fa manakasina l'izy de tsy tiako tapahana andeho ataoko firavaka l'izy. Ka eo zany l'izy hoe ireto olona zay malala fa manan-karena i Madagasikara no naniraka missionnaire, mila tiana aloha pasteur, naniraka missionnaire samy mpitondra fivavahana tsika mianaka fa voako aloha ny hevitro ivenao mamoaka ny hevitro. Isika mpitondra fivavahana zany pozina ho any le malagasy sy lay firenena Madagasikara. Inona ny antony? Lay fivavahana tsy mifanaraka amin'ny matsika, mataranaka hébreu, mataranaka manakasina, le rasy any anaty atsika tonga teto Madagasikara. Fa lasa fivavahana indray za nanodina n'lay soratra masina, nampiasa ny soratra masina hinanatsika ny tsy finatsika sy hanaovantsika ny tsy fanao de nataon'ny fivavahana vazaha nina ny tsy fihinana isika malagasy mba maika ho tafady tanteraka. Ty vazaha mivantana efa miresaka. Mila mazaka famarina efa miresaka amiko. Ny fivavahana no nampinana na no tafady atsika. Resaka manjaka tonga ty ho tafady tsika fa le na ho tafady atsika de idirako lalina fa ny finoana vazaha ny kristianina no nitondra filozofia jesosisme teto Madagasikara ka lasa ninakisoa tamin'ny alàna ny fivavahana. Malagasy fady an'izany, fady kisoa ny malagasy, fady biby maloto ny malagasy, fady mivavaka amin'ny andriamanitra hafa ny malagasy ary tsy manaonao foana ny malagasy, ary malagasy dia manana ny firaisan-kinany rehefa tonga ny kristianina de ny sarabazana ny malagasy. Ny hinana ny tsy fihinana ny malagasy tamin'ny alàna ny interprétation ny mpitondra fivavahana missionnaire tamin'izany talohany 1896 zay nalasa zanatany ny Madagasikara, fa i radama voalohany no napiditra anareo kristianina teto Madagasikara, radama voalohany zanak'Andrianampoly Merina, ary zay taranaky ny Tangalamena, zay taranaky ny Ampanjaka ny tena koa, mahay tsara ny tantara.
dia nroahana mihitsy nyrazanay a miala tetimerina zay natonga ndray somary nivalamalana anakany amin'ny atsira be vaky nakarahatry nyrazanay satria resy ny endrina fa ny endrina ny ray tamin'ny vazaha fa izay ampanjaka tsy ny ray tamin'ny vazaha dia rehefa ny endrina no mivarotra tanindrazana mialatsiny fa tena mivatana andretra ny endrina nivarotra tanindrazana ary niainga avy amin'ny fandraisana n'le missionnaire vazaha dia missionnaire vazaha io nampianatra sy nomena lalana nampianatra finoana vaovao izay tsy an'le malagasy zay tsy an'le madagasikariaina madagasikariaina ary tsy mety amin'ny tany ngiazy fa dia nambolena tanteraka tsy maintsy ambolena eto satria avy any Eropa izy io finoana kristianina zay nampihinana zavatra tsy fihinana nampanao zavatra tsy fanana bavaka zavatra tsy bavaka dia raha mitady ny aretina solotra aretina fahafananako aloha ny avy divetry raha ohatra ianao tia matatra ny aretina mahazo ny malagasy dia resaka habinota na hoe otafady avy amin'inona ny zavatra nampidiriny vahiny nampidiriny mpanjanaka na otafady an'le firenena ka jereo fa firenena mifandimby republika fa efatra tsika zao mifandimby manampahaizana daholo samy mitondra nytondra fa tsisy nahavaolana teto Madagasikara tsy hoe le mpitondra ny tsy mahay ingampanao gazety sy ry namako izany ny sirpenao zany tsy ny mpitondra ny tsy mahay fa ny mpitondra eto dia tehana finiavana tena tia hitondra daholo fa itsika mihitsy ny sarotra hoentina satria olona otafady ary olona tafalatsaka ao anatin'ny lavaky ny mpanjanaka mba angalana ny arentsika dia notaina fadytsika dia tsika mahantra eo amin'ny tanitsika dia tsika sahirana eo amin'ny tanitsika ny vahiny no misandratra vakino Deutéronomie am'izay nany Torah tsika ny baiboly hébreu nany zareo mpandala amin'ny baiboly gasy kristiany fa somary efa novavainy vazaha dia vakeo amin'ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo fa dia ny vahiny anakarena eo aminao izy fa ianao mahantra velona dia rehefa eto Madagasikara anie zany anisa daholo ny bildina sulonasa reo itsika raha miasa amin'ny zone France satria ny atony dia zao hotafady tsika fa le aretintsika itsika ihany mandrora amin'ny tsilany iny tena marina satria nanaiky ny mpanjanaka nanaiky ny vahiny ifesatsika dia hotafady tsika nihinany tsy fihinana ary nataon'ny vazaha sy finoana vazaha nihinany tsy fihinana tsika malagasy dia aza hotafady dia na hitsabo ohatrin'inona ny mpitsabo na hitsabo ohatrin'inona ny dokotera na hitsabo ohatrin'inona mpitondra fanjakana zay mitondra hitondra vahaolana dia tsy sitrana mihitsy ty firenena ty tsy miverina mihitsy tsika ary am'le mahatsikatsika any am'le rasy original mahebreo mataranaka masina sady taranaka arabo tsika taranaka hebreo fa ny hebreo ny vedety ao anatiny mataranaka eto Madagasikara ity zany madiny gady isakara isika miverina any am'le finoana hebreo mihitsy zay no mahatonga natsanga ny fanao mpanangana ny fivavahana hebrika judaisme eto Madagasikara foibe eo ambany lalany itosy io amerina ny malagasy mihitsy ao anatin'le finoana malagasy matsiro mahatonga hoe gasitranainy finoana malagasy mila verina fomba malagasy mila verina sakafo malagasy tsy mihina maloto fotom-pisainana malagasy dia mena ao anatina tontolo fanahy ao anatina sakrifisy na ny fisoronana averina eto Madagasikara verina mihasy ny taloha mihitsy zay vao sitrany ty fireneny ity. L'actu du jour.